ka zay zany eto mbola zay député zay solombavam-bahoaka zay ary mampanantena ny vahoaka zay nifidy anay fa tsy maintsy mijoro madame Rainata Joselyne ary miaro ny démocratie fa zao zavatra atao zao dia tsy hoekenay tsy hoekenay zao zavatra misy zao ahoana ny fanehoanareo an'izay tsy fanekenareo zay zany zao manomboka zao ka zay nefa nanao requête efa amin'ny HCC zay zao miandry ny HCC zao mamoaka ny didy fa hoe efa tsy anareo tsony dia ho hita eo zany hoe fanoherana zany inona no atao zany ka inona no atao fantatra anareo ihany ny atao rehefa zay mitaky ny démocratie dia tsy maintsy manao zay fomba zay misy vahoaka faranay misy vahoaka faranay fembahoaka ny anonay solombavam-bahoaka zay vahoaka ny aorinay dia zay miandry ny zavatra teneny vahoaka aorinay tsy afaka hanatanteraka ny asan'ny maha-député ve raha tsy amin'ny groupe manao raha hoanareo manao ka zay ma zay ny fidimbahoaka tany amin'ny toerana misy anay ko inona tsy anatanteranay fa zay zany fa izy zay tsy maintsy manatanteraka tsy maintsy manao descente zay tsy maintsy manambara ny vahoaka zao ny zava-misy zay zao rehefa vitavita zavatra tsy maintsy mandeha any manambara satria ny TVM manay zao fa tsy masy mampiseho ny zavatra tokony ataonay zavatra ataonay zao censurena foana chaque fois tsy mety zao nefa démocratie patoaty zay zavatra zay satria miatso ny TVM aminay fa hoe tsy mety avoaka zao tsy mety avoaka zao misaotra betsaka voalazan'ny vice-président de côté satria zany zahay lany ary navoakan'ny ACC zay koa tao amin'ny article 4 tam'le didim-panjakana zay navoakan'ny zareo koa zany hoe zahay zany dia lany tamin'ny 18 sy 19 février dia dikan'izany mbola tsisy taratasy manala anay koa zany tsy ho vice-président tato amin'ny assemblée nationale dia zay zany mahatonga anay hoe tonga hamonjy bureau nampalailona moa tamin'ny maraina hoe vao tonga za hamonjy bureau dia efa nalainy zaozan-keriny tao ny laclé ny dossier-ko rehetrarehetra mbola tao anatiny tao zany dia zay zany zavatra ohatrany hoe nagaga sy nampalahelo fa za zavatra tsoroko dia zao lany matoto eo ary ara-pomba démocratique dia raha ohatra karaha-pomba démocratique koa le fananina teo dia niala tao anatin'le bureau za ary matoa ny laclé napetrako tao amin'ny SP dia tsy hitazona an'io laclé io fa hiditra moa za zany hijery ny taratasy ny karazany ao anatin'ny bureau dia efa lasa ankeriny tao koa zany le laclé ka dia mampalahelo aloha zay zavatra misy le décisionnaire sy tamin'ny volana février na mars le milaza hoe rehefa vita ny fividianana dia raha vao azy ny bureau permanent ohatrany tsisy nareo resaka amintsika marina aloha zay hoe vita ny fividianana dia raha vao avy ny bureau permanent fa zavatra tao amin'ny règlement intérieur zay nataonay voalohany indrindra aloha tsy tokony miasa zay manomboka latsinainy talata larobia lakamisy zoma nefa tamin'ny fividianana zay natao aloha voalohany indrindra dia efa tsy nanaja sady an'izay le règlement intérieur zay natao niasa sabotsy niasa lahady ka zay zany aloha dia efa zavatra mahagaga ary zahay tsy niteny akory hoe tsy anatrika na tsy hifidy fa kosa le fomba tsy fanajana an'izy zany aloha satria matoa nisy zao zavatra zao hoe iova any amin'ny 4e république dia dikan'izany efa iova zany amin'izay zavatra rehetra tsy nentina tao ary matoa nandany an'izay zavatra zay koa tao amin'ny règlement intérieur zay natao dia tokony ajaina zay raha voaka ny ACC zany dia manao passation za tsisy olana de toute façon tsisy passation ataoko tsony satria ny laclé fa lasany izy ny tompony laclé